mianatra eo tongotrao. Falomeravantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny fandraisana lesona ho an'ny alehibe isika amin'ity anio ity. Manona fahasoavan'ny tompo aminao ary raro ny tsara indrindra hatrany aminao, indrindra azahoanao hery ny fianaran'ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Ry tompona Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay eny amin'ny fitahinanao sy ny tantananao. Misaotra ihany koa satria matsiaro fa tena manana tokoa izay. Ary ny teninao izay tsy lany mamina ny hanenika ny fiainana hatrany ka tsy hitovy amin'ny teo aloha izay. Fa aoka ny tsy ho fahazarana mandraisana izany fa isan'andro dia ho vadivantsiky ny fiainana isy hanosika anay havita zava-dehibe eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao. Tanterinao Marka 4:40 ny 4:40 ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany. Nanome tsiny azy ireo Jesosy noho ny tsy finoany sy ny hamafy ny fony. Tsy olantsika ankehitriny ihany ity tsy finoana ity, araka ny efa hitantsika na dia ireo mpianatry Jesosy voalohany aza dia tena nanana olana ara-pinoana izany, kanefa olona nifampikasoka amin'ny vatana tamin'i Jesosy izy ireo ary tena nahita matetika ny fahagagana izay nataony. Nanome pirofo maro ho an'ireo mpianatra ireo anefa Jesosy ny amin'ny fahamarinan'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fijoroany izy ireo vavolombelona, ampiarahana ihany koa amin'ireo pirofo izay voafantina ao amin'ny lesona izay nijerentsika tamin'ny alatsinainy dia fototra azo anorenana ny finoana. Dia naniraka ny mpianany moa Jesosy hitondra ny filazantsara any amin'izao tontolo izao. Mivelatra tokoa ny baiko noho izany. Natao handeha any amin'izao tontolo izao izy ireo hitondra ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Avy eo dia nohazavain'i Jesosy azy ireo ny ho vokatry ny asany, na ny soa izany na ny ratsy. Hoy izy manao hoe ho vonjena izay mino ary ho eloina izay tsy mety mino. Nolazain'i Jesosy koa ny amin'ireo famantarana anaraka ny asan'ny mpianatra. Hamoaka demonizo izy, hay fiteny vaovao, ho voaharo amin'ny ratsy ary hasitrana ny marary. Misy olona sasany diso fandray ny hevitra izay voalaza ao Marka 4:12-20 ka milaza fa ny kristianina dia tsy maintsy mandray menarana, misy poizina ho jizy mba hanehoan'ny finoana. Tsy ekena ny fihetsika feno fahasahimpona tahaka an'izany eto. Ny fiarovana an'ireo izay mamita hiraka amin'ny fanompoana ny hafa toa an'i Paoly amin'ny Asana Apôstôly 7:20 izay no tena resahan'i Jesosy eo. Mazava loatra fa tsy mampianatra tsy akory ny Baiboly fa ho vaharo mandraka hariva amin'ny ratsy ny kristianina. Indraindray hitan'Andriamanitra fa mety ny hanaovana fahagagana mba hampandrosoana ny filazantsara, kanefa indraindray dia miaro-pahoriana koa ny kristianina noho ny asa fitoriana ataony. Amin'ny toe-javatra toy ireny ny fiaretana sy ny faharetana ihany koa dia famantarana hafa koa maneho amin'ny tsy mino ny herin'ny finoana. Ary rehefa vitan'i Jesosy avokoa izay nataony teto an-tany dia nampiakarina ho any an-danitra izy ka nipetraka ankavan'Andriamanitra. Eo ankavan'Andriamanitra no niakaran'i Jesosy dia eo amin'ny toerany fahefana fara-tampony satria nandresy ny herin'ny ratsy rehetra izy. Mario eo amin'ilay andehan'ny farany raha mitory ny filazantsara eny amin'ny tontolo eny izy ireo dia tsy nandeha irery. Ny tompo izy niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Nomena azy ireo izany Jesosy ary nanome toky fa omba antsika koa eo ao anatin'ny fanohizantsika ny asa izay natombony. Indro izy izao momba anareo manjaka hariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ianao koa izany raha manaiky anao ny asa ianao dia momba anao manjaka hariva Jesosy mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eny aminao isan'andro izy miaraka aminao isan'andro izy ary manatanteraka ny fikasany amin'ny alalanao isan'andro ihany koa izy. Irina dia aritra hatramin'ny farany tokoa ny ianao ary hitoky ny amin'io afatry Kristy io anao izay nampandehanany antsika
ary ihany koa izy no ombantsika eny amin'ny toerana rehetra ihany koa. Vavakisika iranay tsara andrizan-danitra mbola misaotranao izahay eny amin'ny fitiavanao, natakanao hatrany nefa ny mba hitoeranao mandrakarivo aminay, ary aoka ny tsy ho valim-barena izahay fa tsiary fa manana mission manokana napetraka ao aminay, satria izany ihany koa ny ahafahanay miaraka aminao ary ahafantarany fampianatra ao izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.